Tomtatkandrafonawantare anindreny vohitrano tomtatkandrafonawantare anindreny vohitrano ilona ihany vo mety mahita enjana ihany vo mety mahita tomtatkandrafonawantare anindreny vohitrano tomtatkandrafonawantare anindreny vohitrano fa enjana ihany vo mety mahita. Miditra amin'ny andian'ny farosady ny fandarana mila mikandra, fandarana vaovao arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny RTA isaky ny alahady voalohan'ny volana amin'ny valora sasany, famerenana kosa ny alahady fahatelon'ny volana. Fandarana izay resana mahakasika ny sehatr'asa iray atao anatin'ny faritra Vakinankaratra. Raha ny resaka ny asan'ireo mpiasa eny amin'ny fahasambazahantsika tamin'ny fandarana voalohany, izany hoe teny Amazina, dia sehatr'asa vaovao kosa indray no entina ho anao amin'ity fandarana faharoa ity, ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge, cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et spa, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté à Tsinekeli, en face de Moura Internet Service, premier étage, près Shoprite. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Ety atsinan'ny vohitra indray ny hitondrana ianao amin'ity fandarana faharoa ity atao amin'ny Ngaremon sy ny fianakaviany. Ngaremon izay tsy iza fa mpanao savony gasy. Raha maromaro ny olona nanao an'izay savony gasy izay tany am-piandohana, ankehitriny kosa efa mihavitsy isan'ireo mbola mitana an'izay asa izay mandraka ankehitriny Ngaremon sy ny fianakaviany. Izy indray no arahantsika atao anatin'ny fandarana faharoa, atao anatin'ny fanadihadiana no afantarantsika misimisy kokoa mahakasika izay hoe fanaovana savony gasy izay. Manasanao ary anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Mbola azo atao tsara ankehitriny ny miara-miasa samy mpianakavy. Orinasa mpianakaviana iray maneho izany ary mamelona mpianakavy eo amin'ny 30 eo ny Andry Ramatoa Berta etsy Atsinanany Vohatra. Toerana iray izay tena mbola miroborobo amin'ny fanaovana ny savony gasy na ny savony mainto isika. Ankoatra azy ireo anefa dia fantatra fa tsy izy ireo ihany no nanao an'ity asa ity tany aloha tany, fa maro ireo fianakaviana ny velona sy nanamboatra ny savony gasy teny ny manodidina an'ity toerana eny Atsinanany Vohatra ity. Ankehitriny roa sisa izy ireo no manao ny asa, ary isan'izany ity fianakaviana hitondrana ianao ity dia ny ao amin'ny Ramatoa Berta izany. Aran-tantara dia efa nolovainy tany amin'ireo rafozany hono ity asa ity, ary tany am-piandohana dia teny Belazao teny zareo no nanana ny orinasa keliny. Ampolo taona ny maritra tsy aoriana, 30, 40 taona eo lasa zay, dia mbola eo foana Ramatoa Berta mitarika an'ireo zanany sy ny zafiny izay efa tena milona ihany koa ao anatin'ny asa fanamboarana ny savony gasy, ary tsikaritra tamin'ny fotoana nandalovana teny nanaovana an'izao fanadihadiny izao fa mbola tena miroborobo ny orinasa. Efa ela be vao nanomboka nanambady dia io natao dia manak'izao tena mbola tena ambanivohitra hoa tena tsy mibela zao teny nanao dia nohoetina rehefa azo nahavita n'ity trano tena dia nohoetina nakaty eto ny asa zao mandrakatitra dia zao izany hoe ny rafozanay manao azonao iny fivelomany. Dia rehefa tonga teo aho dia nijery ny savony tahaka zao hoe zao niritra ho dady ho le rafozanay, zao niritra, zao masaka, dia mianatra dia tonga dia haiko. Ianao zany no tena nanao an'ilay ny tena nanao azy. Dia ny tena nanao azy. 70 taona ity renim-pianakaviana ity amin'izao fotoana izao. Nambarany fa sarotra ny asa ary tena misy fiantraikany lehibe amin'ny toe-pahasalamany. Misy fiantraikany satria na nisy setroka miditra aty anatin'ny
ny tenda ty zany de makarary setroka be de fa zany hoe fa niditra hôpitaly aho zany tamin'izany a de setroka ny nalana tao setroka zavony tsy ria sy lasa setroka aby ny vavony zao fa tsy de manao tsony azy zao satria tsy salama azy zao tsy salama voan'ny diabeta azy zao heritaona zay de fa tsy de normal tsony zany fa tsy normal tsony. Araky ny voalazan'ny Ramatoa Berta teo dia tena tsy mora ny asa ary sarotra de sarotra satria toa miatra manaina ihany satria ny fahasalamana ny voakitikitika. Asa efa fivelomana izy mianakavy nefa ny fanaovana ny savony gasy. Raha ny voaresaka teo ihany araky ny nambarany dia toa efa mieritreritra izy fa tsara kokoa raha efa misy ny olona tokony andimby noho izay toe-pahasalamany izay. Tojo izany izy ireo ankehitriny dia Ingiaremo izay azo lazaina fa manaraka ny dian'ity renim-pianakaviana ity ihany ny tantaran'ity raim-pianakaviana mandimby ny asa fandrindrana etsy Atsinanany vohatra ity ao anatin'izay asa fanaovana ny savony gasy izay. Mandimbo izahay satria nahoana ho an'ny Ramatoa Berta dia vinanto izy tao amin'ny fianakaviana no nianatra ny asa fanaovana ny savony gasy ary napita izany amin'ireo taranany ary io no nentina namelomany ny fianakaviany niaraka tamin'ny vadiny mazava ho azy. Ankehitriny dia eo Ingiaremo izay tsy iza fa vinantony ihany koa nilona tao anatin'ny asa teo amin'ny 7 taona teo eo zay araka izao filazany azy zao ary de fa izy ihany koa no manomboka manao ny asa fandrindrana rehetra eo amin'ity toerana fanaovana savony gasy etsy Atsinanany vohatra ity. Zany hoe lomako tao anatin'ity sehatrasa ray ity moa zany de teo eo amin'ny 7 taona teo zany tena lona tao anatin'ity savony gasy ity. Le izy moa zany le nanaovana an'ity savony gasy ity tsy mpanao savony gasy za tamin'ny voalohany fa nanambady rehefa avy eo de ay moa reto rafozam-baviko sy rafozan-dako reto efa mpanao savony hatramin'izay de lasa tafiditra automatika tao anatin'izay zany le fanaovana savony gasy. Andao sitsika resaka kely makasika an'ireo akora ilaina amin'izay fanaovana savony gasy zay inona sy inona daholo. Ty fanaovana savony gasy ty moa zany de nisy menaka tery amin'ny tiko tamin'izay de narina fotsy le izy tamin'izay zany hoe nianara-le menaka io soapy de karazan'le nariny fotsiny tery apototry vohitra tery de teo moa zany no fampiteo-ndoro zareo tany aloha tany de nanandrana le izy nanaovana savony gasy de nisy karazany maromaro moa zany nanaovana azy tao no le hoe laro zany le jakomenany dorana de le ila venina niny no atao hoe laro de iny zany tao anatin'le nandrahoana azy ny ranony iny de misy an'ireo koa ty le hoe soude acoustique avy any Inde izy io zay ndray koa zany nafangaro tao anatin'le fandrahoana le savony zany hoe laro soude acoustique miaraka amin'ny menaka zay zany mahatonga le savony gasy. Hita eto toerana daholo ve ny akora ilaina sa misy afarana mialana Antsirabe? Zany hoe ny soude acoustique aloha zany tsy mivoaka Antsirabe izay fa ny menaka hatreto no alana hatrany Tamatavy. Any mihitsy le menaka ilaina amin'ilay savony gasy fa tsy hita eto toerana izay menaka izay. Zany hoe ny karazana menaka moa zany mety anaovana savony gasy foana io na diloilo io na menaka voanjo io na menaka soja le fanaovantsika sakafo reny aza de mety fa le andehanana any Tamatavy zany eo amin'le desena menaka zany desena soja. Fa na de tsy eo aza aloha amin'izao fotoana izao ny orinasa lehibe izay fakan'izy ireo ny akora fototra ny soapy zany teto Antsirabe dia tsy miravoravo tanana izy ireo fa miezaka hatrany ihany koa mitady zany akory zany any amin'ny toeran-kafa satria miezaka ny tsy ampiendanja na ihany koa tsy ampitotongana ny vokatra ity orinasam-pianakaviana ity. Ny fahitana le soapy zany dia ao Tamatavy zay misy orinasa anankiray ao amin'le hoe Ita zany de ao no ahitana le desena soja amin'izao fotoana izao fa tao amin'ny Tico foana zany zay no naka taloha tao amin'ny orinasa Tico de rehefa nikatona izy dia any Tamatavy amin'le orinasa le hoe Ita zay zany no angalana le menaka amin'izao.
enjana ihany vo mety mahita toy ny asa fanodinana rehetra dia mandalo dingana maromaro ireo akora fototra voatanisan'ny Garemon ireo zay vo lasa vaingan-tsavony. Dia ny dingana arahana amin'izay moa zany dia misy ny gita, dia misy ny barika atao solona vilany. Arotsakatsika ao anaty barika zany izy dia tanetsika amin'ny alalan'ny gita. Vita zay dia loarana atao anaty vilany zany dia atao anaty gamata. Vao tonga anaty gamata izy dia eo le filazanay azy le hoe katina aloha, katina. Zany hoe somary tapohana rano kely izy zany dia katina amin'ny lapelina. Ampangitsina zany le izy. Vita iny alefiny ambony safany tsirairay rehefa avy eo. Dia tonga eny ambony safany tsirairay eny manana zazavady kely ty tsiritsy hitsaka kiny io ambany raisy io ambany zavady manana karazany zavatra kely ohatry zao izy. Tony no atsony aty aminay aty hoe fikatiana to zany le ikatiana azy nay tony le rehefa tonga eny ambony safany tsirairay eny ambony safan'le tena mpamolavola zany. Dia vita zay dia manomboka mamolavola amin'izay izy eo. Vita lefa mola vilana ahodina. Dia rehefa voahodina le izy afaka akarina ambony latabatra amin'izay. Vita zany le izy rehefa avy hoe ilo le savony-gasy fa vita. Araka nefa voalaza tamintsika tany Ampendohany dia fianakaviana manodidina ny 30 eo no mivelona amin'ity asa fanaova-tsavony etsy amin'ny Garemon mianakavy ity. Samy manana ny asany avokoa izy ireo. Misy zao ny mpahandro manokana, dia misy ndray ny mpikaty alle izy ao anaty gamata, dia ny ambon'izay moa zany le manana safa le mpamolavola zay. Rafaly isan'ny iaingan'ny asa rehetra eto amin'ity orinasam-pianakaviana fanaovana savony gasy etsy Antsinanany vohatra ity. Iaingan'ny asa rehetra izy satria izy no mpahandro an'ireo akora fototra ahafahan'ireo sasany maneho ny asa mba ahatonga ny savony ho lasa savony. Mitantara amintsika ny andavanandro ny Rafaly satria dia eto ny androny isan'andro. Amin'ny enina zao miditra eto ziskany any amin'ny ray ihany misotona rano dia mamaky an'le barika zany akana le menaka ho andrahoana. Zay no voalohany atao aloha. Dia rehefa vita zay dia maka soda andrahoana le izy aranono anaty rano zany le soda. Teo amin'ny 20 taona ny Rafaly no nanomboka ny asa tao anatin'ity asa fanaovana savony gasy ity ary mbola eo izy ankehitriny efa manambady amanjanaka. Mahavelona tsara le izy, tena mahavelona. Fianakaviana sady fianakaviana miasa. Tsikaritra matetika fa manahirana ny miara-miasa samy mpianakavy. Ho an'ny Rafaly nefa dia mahatsiaro tena mahita tombony izy. Mahafinaritra le izy ka, mahafinaritra tsara. Ny tombony zany ny anao zany ny liberténao mahafinaritra tsara. Afaka miasa mafy ianao dia tao haingana le izy dia afaka manao zavatra hafa koa. Mandraika raha misan'andro izy eto amin'ity asa fandrahoana savony ity. Ary araky ny vinany dia mba manam-paniriana ihany Rafaly mba hanana ny azo manokany any aoriana any. Ary nambarany moa fa raha ohatra ka tsy otsony ary izy dia efa misy ihany koa ireo mpanampy izay efa mahafehy tsara ny asany. Isan'andro renaka, isan'andro. Eo amin'ny 60,000 eo. 2,000 isan'andro. Efa nieritreritra ihany rehefa mba mahazo fao dia efa mba mieritreritra hoe andro manokana mihitsy. Zay mba tanjona. Misy foana. Misy maromaro mihitsy zay afaka mifantimy izy rehefa tena reraka be za. Izay ny amin'ny Rafaly sy ny asany andavanandro. Saingy tsy mijanona eo amin'ny fandrahoana ny asa fanaova-tsavony fa mitohy ary miafara ary amin'ny zareo mpamolavola.
izy reto mpamolavoly reto ary. io moa zany matetika ary ny akabetsahany zanak'olona lefa mpanao savony taloha de tonga zany de ohatrany hoe nandeha ho azy le izy zany rehefa avy eo rehefa lehibe le ankizy vela ato amin'ity orinasy ity izy ireo sady manana ny vadinasany indray koa izy ireo amin'le misy mamboly misy miopy de ohatra zay zany le ady-velomany zay mianda-miambavy. Nambaran'Garemon fa arakaraky ny fisian'ny tinady betsaka no asa ataon'ireto mpamolavola ny savony ireto. Arakaraka ny entana indray moa zany io raha ohatra zany ka hoe efa misimisy ny stock ao an-trano de afaka mijanona kely aloha fa ndraindray aza de mila ho isan'andro mihitsy eo foana rehefa tena eo amin'ny fandehanan-tsena zany de isan'andro mihitsy afa-tsy lady. Isan'ireo mpanodina savony na mpamolavola savony eto amin'ity toerana ity ihany koa ity rem-pianakaviana anankiray ity. Ramatoa Rosa efa azo lazaina ho manana traikefa amin'ny fanaovana an'izany asa izany satria efa antaonany maro ihany koa izy no ny asa teto. Ny analo haiko daholo. Ie. Efa haiko aby izao amin'izao karazana rehetrarehetra. Ie. Arakaraka ny isany. Ndraindray 300 amin'ilay majinika. Le salasalany eo amin'ny 200 arakarakany. Ie, arakarakany atao. Araka ny voalazany dia vadinasa ihany koa ny azy ity satria sady mba miopy kely ihany koa izy any tanàna no mifanampy amin'ny vadiny eo amin'ny asa fivelomana. Karakara tokantrano, tsy manana miopy dia mikarakara tokantrano. Zay. Karama kely eo amin'ny 2 arivo eo. Isaky ny ay ve indray trina misandra arakaraka ny vita moa ny arakaraka ny alehibean'le savony atao amin'le azato tsy amin'ny anankiray le izy ohatra hoe mavita 100 de 300 ny vidiny tsy ampy fa fanapinapiny kely ihany. Ie. Asa tsy manahirana tsy be adikadina ny fidirana fa dia mivomy danadana ho an'ny rehetra izay maniry asa ny toeram-piasana. Hoy Madame Lao. Zay moa aty any no mipetraka de efa tsy mitady asa hafa intsony satria efa misy orinasa eto de zay no nahatonga anay hitady hoe tsy hitady na intsony fa de efa mipetraka eto. Tsy de nasarotra loatra satria fianakaviana ihany no ato de tonga de efa niditra fotsiny. Ato zany tsy misy resaka hoe dossier na hoe inona ampidirina fa tonga de efa manao fotsiny zany hoe mbo anao anay de avelany. Toy ny andrafaly izay mpikirakira sy mpahandro ny ankora ilaina amin'ny fanaovana ny savony dia mandraika rama isan'andro ihany koa ireto renim-pianakaviana maromaro mpamolavola savony ireto. Kely ihany ny karama hoy izy ireo saingy hitan'izay rehefa tonga any tokantrano satria afaka manala ny fahasairanany andavanandro zany. Eny manampy azy ireo ihany koa amin'ny kojakoja amin'ny fampianaran-janaka. Izy zany tao hoe mahavelona moa tsy mahavelona satria miasa eto de mandray vola isan'andro de tonga de efa mahafaka fahasairanana zany zay vola azo eto mahavonjy vetivety. Mampianatra anay mahavita fa ny vadiko miasa de sady fanampinampy eo zany. Rehefa vita ary ny savony mijanona eto an-drenivohitra vakina karatra ihany ve reto vokatra reto Garemon samba mandeha mivoaka any amin'ny faritra hafa ihany koa? Tena misy mihitsy zao mivoaka any amin'ny faritra hafa. Misy anankiray zay ihany aloha zao ny teneniko. Misy eny tsy ray fa misy kilianay zany hatrany Ilaka, misy hatrany Vinanono Faratsio, misy hatrany Faratsio, Ambomandroso. Ina tokoa ny tena mampiavaka an'ity hoe savony gasy ity raha oharina amin'ireo savony vita malagasy ihany na ireo savony afarana avy any ivelany? Ny mampiavaka an'ity savony gasy ity moa zany dia eo moa zany le hoe asa tanana malagasy le izy ara-malagasy.
ny fanondroany dia le eo amin'ny endrikany tsisy endrika savony koboribory raha tsy savony gasy fa ny akabetsahany savony carré daholy zay zany ny mampiavaka azy ary ny mampiavaka azy andray koa dia afaka manalangadrano izy afaka ihany ndraiky koa ampiasana amin'ny fanesorana hodipotsy ohatr'izay zany ny anisany anankiray mampiavaka ny savony gasy. Dia ahoana le fofona somary maherihery na tsorina amin'ny hoe somary mavesabesatra le izy raha nareo tonga ety izao mahaino an'le fofony amin'izy le mbola andrahoana sy ny aniny ohatra maherihery fa raha ohatra zany ka hoe anasanao aloha le izy anaovanao doso mihitsy vita zay vao kobanao tsara izy tsisy fofona renao tsony. Vina lavitrezaka apetraky ringaremo mianakaviny anitatra ny orinasa saingy miankina amin'ny tinady kosa nefa izay rehetra izay. Raha ohatra zany ka tena hoe tena mandeha tsara le tsena fahatana anankiray zao no hitanareo eto afara eto fa rehefa tena mandeha tsara le tsena misy fahatana anankiroa indray no indray andrahoana an'io savony io ary mety ohatran'izay ndraiky eo reo olona reo le olona zany tsy hoe tomina ohatra zao fa izy tonga ho azy izy rehefa avy eo rehefa tena anale izy satria mandeha le resadresakany any dia hoe ay ary lasa fatana anankiroa ohatra zao mazakazaka le olona mba inona ny atony mba hidira le vola misy kokoa aminy satria raha vao betsaka ny zavatra ataonao betsaka ihany ndraiky eo ny vola azonao amin'iny. Misy fotoanany ve ty fandehanany savony gasy ty hoe rehefa fotoana ohatrany ahoana izy betsaka ny commande mandeha kokoa ny tsena dia rehefa ahoana ny maisamaisatra io moa zany amin'ny ankapobeny dia ohatra ny faritra rehetrarehetra fa faritra ihany zao ohatra ny somary maisamaisatra le izy dia ny akoatran'izay moa zany eo ihany somary mandehandeha kely tsy voafaritra hoe tena mandeha be izy na anina aloha hatramin'izao. Na eo aza izay fiovaovany ny atolotra sy ny tinady izay eo amin'ny fantsifana ny savony gasy dia fantatra fa manodidina ny efatretsy iray tapitrisa ariary eo no vokatra eto amin'ity orinasa mpianakaviana fanaovana savony gasy eto Antsinanan'ny vohatra ity. Fa toy ny asa rehetra manana ny olana sedrainy ihany koa izy mianakavy kely reto amin'ny fanaovana ny asa amin'izao fotoana izao. Ny olana sedrana amin'ity asa fanaovana savony gasy ity moa zany dia amin'ny resaka kità satria hitanareo ihany fa le kità efa miaritra efa miakelikely zany dia ny kità tonga matetika kità maitso dia nefa rehefa maitso le kità tsy dia mahadory firy le izy amin'izay fotoana izay ary lasa lany zany no fotoanan'le mpahandro dia zay zany no hitako hoe olana aloha hatreto zay zany tena hitako hoe olana. Fa ny tena somary nanaitra nandritra ny fanaovana n'izao fanadihadiana izao dia tsy mijanona orinasa ihany ity toerana ity fa miendrika sekolim-panofanana ihany koa. Zay angamba no malaza azy. Ny tsikaritra dia maro ireo zaza no efa misehatra ao anatin'ny fikirakarana ny fanaovana savony gasy dia ho zay hoe fa mampiasa zaza tsy ampitaona ary ve zany ty toerany ity. Zany hoe ny anay aloha zany ny olon-dehibe fa ny fahitanareo ale ankizy kely manampy ny ray aman-dreniny izy fa tsy hoe mampiasa zaza tsy ampitaona akory zay fa mba manampy ny ray aman-dreny izy ary mba makatra kefa ihany ndraiky raha mbola hanao savony izy any afarany dia fa manana traikefa tsy kelikely izy zany raha te ambany aty mandra-pahalehibeny manana fianarany ireo dia avy mianatra izy dia mba manampy an'le ray aman-dreniny izy zany manao savony. Satria dia etaetan-dramatora Berta ihany koa ny ahaizan'ireo faramandimbony ity asa ny ilfosany hatramin'ny fotoana nanambadiany ity. Dia faniriako ny faramandimby dia tsy maintsy mandimby an'io eko za zao efa 70 taona mivadika zao 7 taona efa aina kely anisy andro kely sisa eny tsy hoe anio fa dia fa andro kely dia fa ny ankizy manao zao dia toy zao. Amaranantsika ny fanadihadiana
raha fezina izay resadresaka izay dia mahavelona azy mianakavy kely ireto ny asa fanaovana savony gasy. Tsy aivina ihany fa etsy Antsinanany vohatra no misy an'ity orinasa mpianakaviana ity. Ramatoa Berta no mpitantana miaraka amin'ny vadiny tany Ampendohany, saingy noho ny fahosany dia efa mandimby azy amin'izao fotoana izao Ingia Raymond izay raha tsy aivina ihany dia tsy nanana eritreritra ny hanao savony tany Ampendohany, fa rehefa tafiditra tao anatin'ny fianakaviana dia roboka ary tamana tanteraka hatramin'izao fotoana izao. Misy ary ny afatra avy amin'ity ray mpianakaviana mpanao asa tena ity ho antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana. Tsy voatery ny miasa amin'ny orinasa na miasa amin'ny zone na miasa proviany no atao hoe miasa, fa io ndraiky koa zany le hoe miasa tena. Anisan'ny asa mihitsy ndraiky io iny, ary iny azany tena asa rehefa tena dinihana. Ary ny asa ihany ndraiky io tsy voatery asa be no ataonao, fa na kely aza nefa akasitrahanao sady ataonao amin'ny fonao mety foana iny ary mahavelona anao foana iny. Ny tena hitako mahafinaritra amin'ilay miasa tena moa zany dia ny arerahana tsy maintsy misy. Afaka mitsotsotra kely ianao amin'iny, afaka ahoana moa zany, tsy voagejageja ianao zany patron ny tenanao zay zany mahatsara le asa tena ny aloha zay. Ianao ihany ndraiky io raha miasa amin'ny orinasa na manana eritreritra ny anitatra ny asanao azy ianao, manana lehibenao ianao, io zany le ozy malagasy hoe mena ambony mena. Fa rehefa miasa tena kosa ianao afaka manitatra ianao ny asa ataonao, oharitra amin'ny tenako fotsiny zao le hoe sady miompy ako fakana nofiny ako, raha miompy 30 dia afaka mieritreritra hoe ary raha ataoko 100 moa zany ty dia manahoana. Zay zany mahatsara le asa tenany zay. Fa raha ohatra ianao miasa amin'ny orinasa ataontsika hoe ho sadakatra ihany ianao raha eritreritra zay Mifarana sady ny fandaharana mila mikandra fandaharana mamitsika tamin'ity androandroany ity. Ampatsiahiviko ianao fa ny vahiny tato anatin'ny fandaharana androany dia Ingia Raymond sy ny fianakaviana iray manontolo izay manao ny asa fanamboarana savony ety Antsinanany vohitra ety. Hitantsika tao anatin'ireny fa mahaliana, mahafinaritra ary mahavelona soamantsara ny asa fanaovana savony gasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny famerenana ho an'ny fandaharana ho anao izay tsy naraka izany hatramin'ny voalohany dia ny alahady 7 volana amin'ny 7 ora sasany alatrany. Afaka jerenao ihany koa anatin'ny YouTube ny fandaharana raha toka mbola tsy naraka an'izay hatrany ianao. Efa mamy fotoananao sahady ho amin'ny iray volana indray, fotoana izay hitondrana ho anao sy atrasa vaovao hafa mihitsy indray. Veloma daholo. Ilayan vomito maita Enzana yan vomito maita Tumtat kandra funo wantari Anenden vuchan Tumtat kandra funo wantari Anenden vuchan Enzana yan vomito maita